Salama daholo tsika eto amin'ny mpijery ny vidéo précision Z7.mg. Androany tsika dia mijery ny momba fizika anatin'ny chapitre cinématique. Dia ao anatin'izany no ahitana ny mouvement circulaire uniforme masse circulaire azy moa izany an, dia miendrika cercle ilay mouvement dia izany hoe mihodina izany an, dia misy ny atao hoe arc. Ilay arc izany ity x ity ilay lazaina x ity ifandraisany an'ilay x taloha sy ilay x curviligne izany hoe mihodina izany ilay izy. Amin'ny formule izany dia x égale r fois θ, θ ty angle atony ity point de départ ity ka hatreto amin'ity point ity. Zavatra hitantsika tany amin'ny mouvement rectiligne uniforme dia ilay x en fonction de t izany hoe temps dia raha ny dérivena ilay izy dia nahazo x point v izany hoe dx sur dt égale v. Mba hampamora an'ilay izy tsy hanaovana fanazavana ilay be dia be dia ity x ity fotsiny no miova θ izany hoe ity x ity fotsiny no miova an'ity dia izay no ampiasaina any amin'ny mouvement circulaire izany hoe lasa misy angle en fonction de t izany an, dérivena izy dia misy an'ilay vitesse angulaire hitantsika teo amin'ny vidéo voalohany teo izay θ sur dt. Ny équation horaire tamin'izany ny mouvement rectiligne uniforme dia x est égal à v0 t plus x0. Izany ihany no hita tao amin'ny mouvement circulaire uniforme izany hoe θ égale θ point plus θ0. Izay fotsiny ny momba ny mouvement circulaire uniforme. Vidéo manaraka ho hitantsika eo izany dia efa nitokana izy mouvement circulaire uniformément varié.